dia faly miarabantsika indray ary iarapaly amin'ny fahafantarana any Kristy bebe kokoa amin'ny fiarahana mandinika ny teniny sy ny tandindo ny fiainany ao amin'ny testamenta taloha. Ary anio sika dia hijery ampahany amin'izany satria zany natao hoe mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy, mitombo amin'ny fahalalana azy amin'ny fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra. Ka anio sika dia handinika tandindon Jesosy anankiray dia ny amin'ny famelan-keloka ilaina midy ho andevo. Zany no hodinintsika anio ny famelan-keloka ilaina midy ho andevo. Zanaka 12 mirahalahy no zanaky Jakoba, ary ny anankiray tamin'ireo dia natao hoe Josefa. I Josefa dia namidy ny rahalahiny ho andevo tany Egypta. Nialona azy manko ny rahalahiny, ary ny fantatsika raha mandinika ny tantarany sika dia ny rahandrainy izy mba handeha hitady ny rahalahiny any ampiandrasan'ondry, hitondra sakafo, hitondra zavatra rehetra ilainy. Nefa noho ny fialona ny rahalahiny azy dia namidiny ho andevo izy. Izany dia tsy afakory fa efa tandindon Jesosy sahady satria izy moa no nivarotra an Jesosy. Ny rahalahiny ihany ine, mpianany ine, olona niaraka amin'ny teny ine, olona tsy nisaraka tamin'ny andritry ny 3 taona. Io no nivarotra azy tamin'ny sekely 30. Namidy ny rahalahiny Josefa, namidy ny mpianany Jesosy. Rehefa tonga tany Egypta indray izy, rehefa tonga tany Egypta Josefa, dia zavatra nitranga taminy dia nandeha tamin'ny fahamarinana tokoa izy. Ary raha nandeha tamin'ny fahamarinana izy, nalaim-panahy izy, nefa tsy nety nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Vokatry zany fijoroany tamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany araky ny tantara dia noeloina tsy meloka izy. Noeloina natao tany an-trano maizina izy satria noeloina hoe nijangajanga tamin'ny vadiny Pôtifara, zavatra tsy marina akory zany. De noeloina izy ary de nampidirina tany an-trano maizina, tsy hafa zany fa tandindo ny nanamelohana ny tompo sy nandevenana azy maty mihitsy lay zanak'Andriamanitra. Rehefa avy eo anefa naharitra roa taona eo izy, araky ny tantara tokony roa taona eo no nijanonany tao amin'ny trano maizina, dia lasa prime ministre izy. Noho ny fahamarinany sy ny fijoroany tamin'ny fanarana an'Andriamanitra, tsy nanekeny hanaraka ny sitrapony nofiny ka nahatonga azy noeloina, ny fijoroany tamin'ny fahamarinana kosa nefa dia nahatonga an'Andriamanitra ho nanangana azy indray ka lasa prime ministre tany Egypta Josefa. Ary zany fitsanganany zany na lasa prime ministre azy izany de tsy afakory fa tandindon Jesosy Kristy, lay Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty ary manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany araka ny teniny hoe efa nomenahy fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Izany ilay namidy ho andevo lasa prime ministre. Rehefa lasa prime ministre izy, ny zavatra nitranga de izao: tanteraka ireo nofy rehetra zay nentin'Andriamanitra nananatra ny Farao ary nentiny nanandratra any Josefa ho prime ministre, dia ny mosary zany. Ary rehefa tonga ny mosary dia tratry ny mosary na dia ny tany amin'ny tany Kanana nisy ireo rahalahiny teo aloha aza. Ny fandinihana soratra masina dia manambara fa tsisy hoanina ihany koa ny tany amin'ny tany Kanana rehefa tonga ny mosary. Fa ny tany Egypta kosa noho ilay Josefa lasa prime ministre ary nitoron'Andriamanitra hevitra ka nandritra ny fotoana betsaka ny vokatra dia nanangona betsaka ny prime ministre, hanitra noho ninjay tonga ny taona mosarena de voatery ny azakazaka tany amin'ilay prime ministre daholy ny olona tsy nanak-hoanina, ary isan'izany
ny rahalany. Ry havana, zava-misy de zao. Jesosy Kristy tompo de nampidirina tany amin'ny fasana, nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Kanefa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nomena azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ary mana ny arena rehetra izy. Ka na iza eo amin'izao tontolo zao dia antsoiny hoe mankanesa ty amiko fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ary moa ve tsy tandindon' Jesosy tokoa i Josefa Prime Ministra niazaka zahiny vazatany maro, haninona hitadiavany zavatra ilainy mba hivelomany. Firenena maro eto amin'izao tontolo zao no efa nandefa olona maro ny haona tamin'i Jesosy, ary isika Madagasikara de isan'izany nandrezany antso zany tia miazakazaka makany amin'ilay andevo lasa Prime Ministra. Lay Kristy Jesosy natao tsinitsinina nefa lasa tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ary na iza miazakazaka makany aminy de mahita zavatsoa. Na iza tena manolo tena ho azy de sa mijoro vavolombelona fa manana ny zavatra rehetra izy, manana ny fiadanam-po izy, manana fitsaharana izy, satria marina ny tenin'ny tompo hoe mankanesa ty amiko fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Zay tarehana saitsika anio dia ny toepony lay Josefa manoloana ireo rahalany zay tena nanao ratsy azy. Ny zava-nisy de zao, rehefa tonga tany reo rahalany reo dia fantatry Josefa fa hoe ireto reo rahalako zay nivarotra, ireto. Ary ireo de tsy nahalala hoe Josefa ity, tsy fantany tamin'ny voalohany, tsy nahalala mihitsy reo rahalany reo, fa izao fotsiny fantany fa hoe io ny Prime Ministre Egypta, io ny tsy maintsy andehanany, io ny tsy maintsy angatahany zavatra rehetrarehetra, ka de nandenakany izy. Fa ny tsy fantany mihitsy hoe io anie lay Josefa kely zay nataonay tsinitsinina, nalatsaka tany an-davadrano, na mitanay any dadanay, na midinay ho andevo, tsy fantany mihitsy zany. Hanitra rehefa tonga tao zareo, nisy zavatra maro nitranga taminy, ary reo zavatra isan-karazany nitranga tamin'ireo de nahatonga azy handiny tena, nahatonga azy ho lasa eritreritra hoe inona ihany ary ty manjoa atsika ity, ino ty manjoa atsika ity, atao zavatra tena tsy miady mihitsy zao manjoa atsika zao e. Ary zao ny voasoratra ao amin'ny andininy 220 ka hatramin'ny andininy 220 sy 220 amin'ny Genesis 4:20 de niresaka hoe izy efa meloka tokoa isika ny amin'ny rahalansika, satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika, raha nitaraina tamintsika izy nefa tsy mba niaino isika, ko izany nahatongavan'izao fahoriana zao amintsika. De namaly azy robena ka nanao hoe motsy ny teny taminareo va ka nanao hoe aza manota amin'ny zaza, nefa tsy mba niaino ianareo, ko indro fa adinina ny rany zao. Na tsy ary tenareo, ary teo anatrehany Josefa izy no niteny an'izany. Mbo miresaka eo izy de eny ny Josefa zany, lay Josefa izay ao anatiny ao. Ino nanao ny atiny ao nareo rehefa nandray zany izy? Zao ny voalaza amin'ny 4:20. Ary Josefa de niodina niala teo aminy ka nitomany. Ireto rahalany reto tsy mahalala akory hoe i Josefa ny ao anatiny ao fa tsy zaka ny aintsony mihitsy, mangorakoraka ny fony. De nitomany izy, niala teo izy, de nitomany izy. Ry havana, rehefa mahita olona mahatsiaro tena ka mibebaka, mahatsiaro ny fahoriany ny tompo, de miaino zany izy, ary mangorakoraka tahaka ny Josefa ihany ko ny fony. Isika de mahita amin'ny tantaran'i Josefa, amin'io zavan-trango ihany amin'ny 220 ka hatramin'ny 250 dia i voasoratra ao amin'ny 420 amin'ny andininy 420 amin'ny 220 de hoe nitomany Josefa. Amin'ny 320 andininy 130 de mbola nitomany ko izy. Amin'ny 520 ny andininy 2 mbola nitomany ko izy. Ny andininy 520 amin'ny 520 ihany de mbola nitomany ihany ko Josefa. Mitomany Josefa mahatsiaro ny fahatserovantena ny reto
rahalany reto. Ireo rahalany reo raiky tahotra fa Josefa nitomany. Ny 7:7 Genesisy de ho izy hoe de raiky tahotra ireo relahy reo satria nampidirina tao an-tranony Josefa izy. Gaga ry zareo, ahoana ary, ahoana ty? Tsika zay olona tsy Egyptianina akory, tsika zay olona tsy nitinina olona avy any amin'ny tany Kanana lavitra any. De ahoana ary tsika nampidirina ty amin'ny tranony Prime Ministre? Raiky tahotra ireo. Mangovotra, inona ty zavatra mitrango ty? Ry havana, maro ny olona ny matahotra ny anatona an Jesosy. Maro ny olona ny tsy say anatona an Jesosy. De izave, de zay nanota ve, zay tsy mendrika ve, zay nivarotra ny rahalanay ve, zay efa nanao ratsy tam'le rahalana iny ve, zay efa nandainga ve, zay ireo zavatra rehetra nataony nitsaronika tsy sa miditra makany amin'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy. Zavatra nitranga nefa de izao, rehefa nahita zany Josefa, de zao niteniny amin'ny 7:20 ary hoy Josefa taminy: matokianareo, aza matahotra, Andriamanitra reo de Andriamanitry ny razanareo no nanome anareo arena ho ao anatin'ny lasakanareo. Andriamanitra reo de Andriamanitry ny razanareo. Tiany Josefa ny amerina am'reto rahalany reto ny asa arbidin'ny fitondran'ilay Andriamanitra Abrahama razambeny. Ry havana, matetika rehefa iaran-javatra manahirana isika dia tsy mijery afa-tsy ny lafiratsy ny fiainana. Zao anefa ny ampianarina antsika eto de ny hoe ny Andriamanitra reo, Andriamanitry narainareo nefa nanome anareo izao arena izao. Inona ny vokatra zany? Ny 9:20 ny ekoka tamin'ny tany teo anatrehany ireo rahalany reo. Tsy mbola mahafantatra izy, fa voajery ny tenin'ilay Prime Ministre de tena nampahery azy ka nahatonga azy reo ny ekoka tamin'ny tany. Tsy fantany fa izany de fahataterahany zavatra efa nambaran'Andriamanitra tany aloha ka nahatonga azy reo hialona any Josefa. Fa ny tenin'Andriamanitra mako tsy maintsy tanteraka. Ary rehefa nahita azy ny ekoka indray Josefa, de inona indray no hitany voalazany 7:30 de niala faingana Josefa ka nangorakoraka ny fony noho ny rahalany ka nitady zay tomanina izy. De niditra tao any efitranony izy ka nitomany tao. Endre zany fony lay namidy ho andevo, nangorakoraka indray ny fony, nivoaka lasa malaky izy, lasa izy nitomany tany any efitranony tany indray. Mba manahoana kosa reny fonao raha mahita reny olona nanao ratsy ianao reny ianao, saingy narovan'Andriamanitra ianao ary nitahin'Andriamanitra ianao, ka mahita reny olona zay nanao ratsy ianao reny, manao hoe sa koa zay ve valinasanareo ny ianareo? Sa kosa mangorakoraka ny fonao mahita azy mekoka, mangorakoraka ny fonao mahita azy tena sahiran-tsaina. De nitomany Josefa ary ao ampony ao, inona reny ataoko, inona ny ataoko? De inona indray ny nataony? Nasainy niaraka ny sakafo tamin'indray ry zareo, nasainy niaraka ny sakafo tamin'indray ry zareo. Manao amin'ny 7:30 dia samy mitondra ny anjarany avy izy rehetra nanaovana sakafo izy dia niaraka ny hinana sy ny sotro teo amin'izy. Ary izany de mampahatsiaro antsika ny fanasan'ny tompo nataon'ny tompo hoe ny olona zay tiany, ny olona mamy Jesosy de antsoiny niaraka ny sakafo taminy. Ary izany mahasarobidy ry havana, izany mahasarobidy ny fanasan'ny tompo. Izao nataovinareo fahatserovana ho izy satria tiany tompo ny hiara misakafo. Ary zany nataony hoe mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona raha misy meny feo ka ambaravarana hiditra ao aminy aho, hiara misakafo aminy aho, miara mihinana am Jesosy. Zava-dehibe ane zany. Izy mirahalahy avy reto, variana fotsiny izy. Nampatrarona tany amin'ny Prime Ministre izy. Ary nasaina niaraka ny sakafo tamin'ny Prime Ministre izy na de vahiny azy. Mahagaga zany. Izany ny toe-pon'ilay namidy ho andevo. Nangorakoraka loatra ny fony, tsy zaka nitsony, nitomany kikika izy. Reny olona rehetra nangorakoraka noho ny fahitany reto rahalany very hevitra satria mahatsiaro ny ota zay nataony teo aloha. De nilaza izy, tsy zaka nitsony ka nilazany hoe izaho no ilay Josefa namidinareo le rehetra, izaho. Kanefa izao
aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo fa Andriamanitra neny nandeha fahaty mba hamonjy ianareo hamonjy ianareo nandehanako taty. Ary Andriamanitra ny nanao zany mba hazahoana hanina ho anareo rehefa tonga ny mahory. Ry havana, izany tiony zava-misy rehefa manatona an Jesosy ianao indraindray ianao matahotra, izaho le mivarotra an Jesosy, izaho le nanao an'izao, izaho le nandainga, izaho le njangajanga, izaho le nanompo samy, izaho ve de ahoana no andraisan'i Jesosy aho? Izao nefa niteniny Jesosy aminao. Rehefa injay ianao mahatsiaro tena tahaka zany, aza malahelo na matahotra ny tenanao natezitra amin'ny tenanao, fa hamonjy neny nampandehanan'Andriamanitra nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany nanirahan'Andriamanitra io aty, tsy hanameloka anao Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao, hanameloka izao tontolo zao, fa mba hamonjeny izao tontolo zao. Mba fantatrao ve izany teny mamy zany? Ianao mandositra an Jesosy io, ianao matahotra tsy tia anatona an Jesosy io, ianao vesaran-keloka io ka tsy tia anatona azy. Izao ny teniny aminao hoe aza matahotra ny anatona ianao, fa natongavako tsy hanameloka anao fa hitondra ny fahotanao. Ary efa nitondra zany aho, efa noelohina teo amin'ny nofoko teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotanao. Ary izany no antony nanendren'Andriamanitra ahy, izany nahatongavako nofo hitondra teo amin'ny nofoko ny fahotan'ny nofonao, hitondra teo amin'ny nofoko zay tokony ho nentinao teo amin'ny nofonao ka hanamelohana anao teo amin'ny hazo fijaliana. Fa izaho no efa nitondra zany, ary noho izany aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo, ary mbola naveriny zany amin'ny andinin'ny 9. Ary amin'izany tsy ianareo ny nampandeha aho aty ho izy, fa Andriamanitra. Ary izy nanao aho rainy Farao sy ho tompony ny ato an-trano rehetra, ary ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra. Ny nandeha hafasan'Andriamanitra tany Egipta tahaka ny namidy ho andevo ho Josefa, de niatonga aho prime ministre rehefa aveo, tahaka an Jesosy milaza hoe efa maty aho, efa nalevina aho, efa nitsangana tamin'ny maty aho ho prime ministre, manana ny fahefanarehetra ny an-danitra sety an-tany. Andriamanitra no nanao zany. Ary noho izany aza matahotra aza tezitra amin'ny tenanareo, fa ny mibebaka ny tokony atao tahaka nataon'ireo rahalahiny ireo. Ary rehefa nibebaka ireo de nampaherezina ireo. Araka ny lazaintsika teo noho ny 5:12 amin'ny 5:7 de zao no voasoratra hoe ary de nanoroka ny rahalahiny rehetra izy ka nitomany teo ampaminany azy. Izany ry havana, toetra hafa izany toetrany Joseph zany. Reo rahalany tena nanao ratsy azy mihitsy ianareo fa tsy nieritreritra izany intsony izy no adinoiny zany, de nanoroka azy reo izy, namina azy reo izy, nitomany mihitsy izy. Mba tsaronao moa Jesosy tompo teo amin'ny hazo fijaliana de nivavaka hoe raha eo mamelany eliny fa tsy fantan'izay ataony. Ary tsy hoe nivavaka on'ireo rahalany reo mba voavela heloka fotsiny izy, fa tena namela heloko izy. Ary ny zavatra zay nampianarin'i Jesosy, ary zay no ahitantsika mihitsy ny toetran'i Jesosy tao amin'ny toetran'i Josefa sahady. Jesosy de milaza hoe mifandeferaka amin'ny famela heloko ianareo, mamela ny heloko ny rahalanareo. Raha tsy mamela heloko ianareo, tsy hamela ny heloko kareo Andriamanitra. Ary dia izany no nampianariny, izany teo no nataony, ary izany de hita taratra mihitsy teo amin'ny toetrany Josefa fa namela heloko ireo rahalany reo izy. Ary vokatr' zany famelan-keloka izany dia niriny ny ankohonany rehetra ho eo ambany fiedidi sy fanampieny. De inona ny nataony ianareo? Rehefa zany fantatry ny rahalany amin'izay izy de nirahindreo rahalany reo hoe mbola velona ny anikaky, mbola velona ny fianakaviana, ndana alaovy ny rahalanareo aty amitro, tao mizaka aty amitro, tao mizaka aty fa misy ny zavatra rehetra aty amitro, mankanesa aty amitro hoe meo toky izy hidina ao aty fa izaho ny prime ministre, ary izaho no manomenareo ny zavatra rehetra. Ry havana, ny rahalainy Josefa zay voavela heloka ka nanray zany famelan-keloka izany de nanjary fiasana ho fitahina ny ankohonany. Ary izany fitahina ny ankohonany zany de tsy hafa fa ny fitaomana ny ankohonany hidina ho eo ambany fahefany Josefa prime ministre.
ry havana raha kristianina ianao kefa niaona tamin'i Kristy nandray ny famelan-keliko Jesosy Tompo noho ny fanekenao ny fisolony anao teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fibebahanao rehefa nandray izany famonjeny zany ianao ka mahalala marina an Jesosy ny andraikitrao dia mitaona ny ankohonanao mitaona ny namanao andeha ho any amin'ny Josefa isika tsy ho any Egipta no everina tsy Egipta hoe nanjakany Farao fa Egipta zay anjakany Josefa andeha ho any amin'ny Josefa isika fa Josefa no prime ministre kehitriny ry havana raha mba fantatry ny olona tokoa manko fa ny olona miaraka am Jesosy ny olona eo am Jesosy dia olona miara-miaina amin'ilay prime ministre dia olona miara-miaina amin'ilay manana ny zavatra rehetra ilay nilaza hoe efa nomena any fa efa narehetra ny an-danitra sy ty-antany raha mba fantatry ny olona manko zany dia tokony hiazakazaka izy anatiny an Jesosy fa ny maro dia mbola mijanona any amin'ny tany karakaina ny Kanana ihany ny maro dia tsy mety mandeha manatona any Josefa ny maro dia misafidy ny hiaina any an-tany ay na dia misy aza ny famonjena ary izany no tena mahaoro ny fon'ny Kristy so ihany fa ireo rahalahana reo rehefa nandeha ireo niverina tany amin'ny Jakoba rainy ka nanambara ny zavatra nisy nino Jakoba rainy natoky an'ireo zanan'ireo izy ary efa hita raha teo ny porofo satria nampitondrainy Josefa zavatra anaporofona ny fahavelomana izy dia nino Josefa ary dia nidina tany Egipta isy ny ankonany rehetra zavatra fantatsika dia zao 70 izy nidina tany Egipta nefa enetsy niakatra avy any amin'ny tany Egipta rehefa aveo ny vatan-dehilahy fotsiny ry havana ny olona zay manatona ny Kristy ho eo ambany fahefany Kristy dia ahita fitahiana izy ahita famonjena izy ary zao ny zavatra mahafaly izy 2 mirahalahy ny raha nahaka ny fianakaviany dia nanjary fitahiana ho ny ankonany ary mazava loatra fa Josefa dia nikarakara azy na ny miazy ny zavatra rehetra ny ilainy mandritry ny androm-pahavelomany Josefa ry havana malala Josefa dia maty izy fa Kristy kosa efa nitsangana tamin'ny maty ka tsy maty intsony ary noho izany ny fanjakany dia tsy manam-pahataperana fa nanomboka tamin'ny taona 2000 talohantsika ka mandrakizay no itenenany hoe efa nomenany fa efa narehetra ny an-danitra sy ty-antany ary noho izany zay rehetra mialaka eo ambany fanjakany Jesosy Kristy Tompo dia mialaka eo amin'ny fanjakany mpanjaka izy ary manana ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao ary any ambadika izao fiainana zao dia fiainana mandrakizay ao amin'ny paradisan'Andriamanitra koa nahoana no atakalotra izao tontolo zao ity ny fiainanao ny mandrakizainao nahoana ny tsy anatona an Jesosy isika marary ny tany mahantra ny tany misy mpanjaka manana ny fahefanaritra ny an-danitra sy ty-antany nahoana ny tsizy ny deha atonina ary ny fanatonana azy dia zao manaiky ho eo ambany fahefany manaiky ny teny zay ataony fa rehefa tonga tany amin'ny tany Egipta manko ireo zanak'Israely ireo dia zay tenin'ny prime ministre ny narahany ary raha mbola naraka ny tenin'ny prime ministre Josefa izy dia niadana sy nandro faizay ry havana ny olona manatona an Jesosy ka vonina iain'ny tenin Jesosy raha tia hainao reo hitandrina ny didiko izy dia hialaka ao ambany fahasoavan'ny Tompo izy ary ho tsapany zany hoe miaina eto Egipta tokoa aho saingy Josefa no prime ministre eto fa tsy Farao no mandidy ahy marina fa eto ambonin'ny tany ianao marina fa ny mpanjaka n'izao fahamazinana zao dia ny devoly Satana miasa eto ary mampanjaka ny heriny eto nefa ianao zay manaiky an Jesosy na dia eto Egipta zao tontolo zao azy ianao dia Kristy Jesosy ilay mpanjaka ny miaraka aminao zavatra nitrangany rehefa tonga tany Egipta reo dia nomena tany manokana tao hoe tany Gosena taory zareo ary dia hita ny fitahian'Andriamanitra izany toerana izany ry havana rehefa eo ambany fahefany Kristy ianao na dia ty Egipta aza manana Gosena metrahana anao ny Tompo manana fitahiana omenanao izy
ary ty tanyntsika ety na de eto am'izao tontolo zao mbola anjakan'ny aisina aza izay rehetra manaraka an' Jesosy de hanana gosena itoerana izy, anagosena homen'ny tompo azy izy, hanana ny atonina azy izy eo ambany fahefan'lay namidy ho andevo na mila eloka tonga lasa prime ministre. Eny na de mbola eto am'izao tontolo zao aza isika rehefa ambany fahefan'ny Kristy ilay noelohina tsy marina, ilay namidy ho andevo, ilay novonoina nefa nitsangana tamin'ny maty, ilay nilaza hoe mananako ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ianao rehefa eo ambany fahefany de ho izy hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza merikerika foana faizahano Andriamanitra aho. Engany ery havana fahafantarana fa Josefa dia tandindon' Jesosy Kristy tompo dia ahatonga anao anatona ka tsy atahotra fa ibebaka kosa satria vonina amela eloka anao ny tompo, vonina anome anao zay ilainao izy. Ary raha tonga ny fotoana zay tsy maintsy andaozana any Egypta de ty zao tontolo zao ity dia hamantana ny aminy anao satria izy no efa niteny hoe ho avy ndray aho ka handray anareo any amiko, ho azy reneny voninahitra fa ho aminao ny fiadanany. Misaotra anao tompo noho ny teninao zay tena mahafaly anay indrindra, mampiravoravo ny fonay satria atsapanay fa ilay Jesosy nay de Jesosy mamela eloka. Misaotra raha io amin'ny anaran'ilay tianay nanaovanay izany vavaka izany.